Fa ny miarabantsika indray tonga amin'izao fandarina izao andro fahatelo sahady isika amin'ilay loha hevitra hoe Ianareo no Sakaizako araka ny jaona toko 10:4 Ianareo no Sakaizako. Tamin'ny voalohany isika dia niresaka momba ny fototry ny fisakaizana dia Andriamanitra mihitsy izany namorona olona Andriamanitra ho sakaizany ary mbola namorona olona ihany koa Andriamanitra nanampy an'ny Adama izany mba hifandray amin'ny Adama, izay izany ilay fisakaizana fototra izany. Olombelona fandray amin'Andriamanitra, olombelona samy olombelona mifandray, izay ilay fisakaizana. Ilay amin'ilay hoe saode, ilay dika teny fototra izany izay midika hoe mpanolotsaina, conseiller ary tsy ambaratelo sy matoky. Niresakantsika mahakasika ny Adama amin'ny voalohany. Ny faharoa niresaka mahakasika ny Noa ary amin'ity fahatelo ity isika dia resaka mahakasika ny Abrahama, izay tena anisany voateny manokana ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe sakaizan'Andriamanitra. Dia resaka momba an'izay indray isika amin'ity loha hevitra ity, manasa anao indray ary hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Jehovah tomponay tsara sy masindrindra izay ny an-danitra misaotra anao zahay, satria mbola afaka hanohy indray ny fianarana ny teninao, hamatatra ny mahakasika ny fisakaizana aminao, dia ny fanaonao masina ny ho aminay indray. Ta io reto mpanaraka ny fandaharanay reto, ny fahasoavanao ampy mizarana eo aminay tsirairay avy, amin'ny toerana misy anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Abrahama, raha mijery ny tantara isika, ao amin'ny Jakoba toko 2:7 dia hijerentsika ny tenin'Andriamanitra. Jakoba toko 2 dia 7:20 dia voaresaka manokana ao i Abrahama. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka ny sainao fahamarinany izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Sakaizan'Andriamanitra izy. Ilay dika teny fototra izany dia midika hoe i Abrahama dia saode, sakaizan'Andriamanitra. Ilay sakaizan'Andriamanitra izany dia eto ny ahitantsika hoe fa maninona moa izany Abrahama ny sakaizan'Andriamanitra. Amin'ity loha hevitra fahatelo ity no ahafantarantsika hoe inona ny fomba atao mba ho tonga tena hoe sakaizan'Andriamanitra, ary san'Andriamanitra mihitsy no miteny hoe tonono ny anaranao sakaizako. Tonono io izany ny anaranao hoe sakaizako, Abrahama sakaizako. Sakaizan'Andriamanitra. Raha mijery ny Isaia toko 1:7 no isika dia voaresaka ao mihitsy. Dia ny jerentsika ny Isaia toko 1:7 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiako, taranaka Abrahama sakaizako. Andriamanitra mihitsy miteny hoe Abrahama sakaizako. Dia fa maninona moa izany Abrahama ny sakaizan'Andriamanitra? Mazava be ny ry havana malala. Fa i Abrahama, rehefa mijery tenin'Andriamanitra isika, hoe iza moa io Abrahama io? Iza i Abrahama? Dia mijeritsika eo amin'ny Genesis toko 7:2 hoe iza io Abrahama io, dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny Abrahama. Eto izany no ahitantsika hoe afaka tonga sakaizan'Andriamanitra ve zasy ianao sa tsia? Genesis toko 7:2 dia ny 2. Naran'i Jesosy. Ary Abrahama nanana harena be, dia omby aman'ondry sy volafotsy ary volamena. Izany sakaizan'Andriamanitra. Nanana harena be, omby aman'ondry, volafotsy, volamena. Inona amin'izay ilay anananao? Harena be ve? Omby aman'ondry ve? Volafotsy, volamena ve? Sakaizan'Andriamanitra ve izany ianao? Ary raha mijery ny farim-pananan'i Abrahama isika, harena be, volafotsy, volamena, omby aman'ondry, ampitao amin'ny zavatra nananao izany. Kely noho ny fananan'i Abrahama io zavatra nananao io.
mety hoe fiara, mety hoe trano, mety hoe fiaramanidina. Kely zany. Raha mitaha amin'ity fanambarany ten'Andriamanitra ty hoe nanana harena be, omby amanondry, volamena, volafotsy, nananany daholo zany rehetra izany. Ary volamena tena tsara ny nananany Abrahama. Amin'ilay tena ao tsara mihitsy zany ny degré. Fa zasy ianao, inona ny ananantsika? Abrahama Sakaizako. Satria ve Abrahama nanana harena be, omby amanondry, volafotsy, volamena, toy izay Andriamanitra hoe Abrahama Sakaizako. Rehefa hitany hoe nanana harena ve Abrahama, toy izy hoe Abrahama Sakaizako. Tsia, tsy amin'ny alalan'io zavatra nananao io, tsy amin'ny alalan'ny fari-piainanao no atongasy anao ho sakaizan'Andriamanitra. Tsy tamin'ny alalan'ny harena be izay nananany. Ho an'i Abrahama izany, nahatonga an'Andriamanitra hisakaiza tamin'ny Abrahama, fa zavatra hafa mihitsy. Ianao zany, na inona nananao, na tsy manana na inona kory azy ianao, mifanohitra ny Abrahama, tsy hoe tsy manana na inona ianao dia tsy afaka tonga sakaizan'Andriamanitra. Tsia, tsy amin'ny alalan'ireny zavatra ireny no mahatonga ho sakaizan'Andriamanitra ny olona anankiray. Misy olona anankiray manana be dia hoe iny zany no tena sakaizan'Andriamanitra. Tsia, tsy amin'ny alalan'ireny no hamaritana ny sakaizan'Andriamanitra. Reny zavatra hita maso ireny no sakaizan'Andriamanitra. Fa amin'ny alalan'ity zavatra ambarako amintsika amin'ny Genesis 4:25 ity. Genesis 4:25. Abrahama sakaizan'Andriamanitra. Abrahama Sakaizako. Fa maninona Abrahama nolazainy hoe sakaizan'Andriamanitra? Mazava be ilay tenena teo hoe tsy noho izy nanana harena be nahatonga ilay hoe sakaizan'Andriamanitra. Fa kosa 4:20, Genesis 4:20, dia ny andininy 5. Mazava be ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'i Abrahama. Satria efa niaino ny feoko Abrahama ka nitandrina izay nasaiko notandremany. Mazava be nge ilay tenenin'i Jesosy eo amin'ny Jona 5:27. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay rehetra nodidiko anareo. Sakaizan'Andriamanitra Abrahama satria ilay ambarany teo hoe efa niaino ny feoko Abrahama. Tsy ny zavatra nanantsika, fari-piainantsika no ilazana hoe sakaizan'Andriamanitra. Hoe rehefa olona tena manana dia ireny no tena sakaizan'Andriamanitra, fa ny olona tsy manana dia tsy sakaizan'Andriamanitra. Tsia, fa ny olona izay miaino ny feon'Andriamanitra ary mitandrina izay asain'Andriamanitra tandrema, ireny no sakaizan'Andriamanitra, ireny no tian'Andriamanitra. Inona moa zany ohatra ny asain'Andriamanitra tandremantsika? Mazava be nge ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha dia ianareo dia tandrina ny didiko. Misy didy folo izay asain'Andriamanitra tandremana. Dia tsy amin'ny alalan'ny zavatra nanantsika zany no hamaritana hoe sakaizan'Andriamanitra ianao, sakaizan'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'ny fanehoako fitiavana, ny fitandremako ny teniny, fitandremako ny didiny, dia ireny no ahafantarana fa sakaizan'Andriamanitra. Saoran'Andriamanitra satria tsy noho ny harena sy ny fananana mahatonga an'Andriamanitra hisafidy olona anankiray ho sakaizany. Fa raha izany dia tsika rehetra izay miaino izao, raha ampitahana amin'ny harena be izay nananan'i Abrahama, tsy hisy tafiditra ao anaty lisitra isika hoe lasa sakaizan'Andriamanitra raha harena no hisafidianana hoe sakaizan'Andriamanitra. Fa ny fisafidian'Andriamanitra an'izay ho sakaizany dia ny olona izay miaino ny feony, mitandrina izay rehetra sainy tandremana. Ary ianao izay miaino io, tiako raha ho tonga tahaka ny Abrahama isika, dia sahiteny Andriamanitra hoe sakaizany ianao, sakaizany aho, satria miaino ny feony, mitandrina izay rehetra sainy tandremana. Aza miaino ny feon'olona hafa zany, fa feon'Andriamanitra no ianoy. Aza mitandrina izay asain'ny olona tandremana zany, fa izay asain'Andriamanitra tandremana no koa tandremana. Dia rehefa mitandrina ireny sika, dia izy Andriamanitra hoe sakaizako ianao. Dia hoy izany anie ianao izay miaino io, ka rehefa avy any amin'ny rahalanitra izy i Jesosy, dia ianao, izaho, ilay sakaizany mampipetrany eo amin'ilay toerana izay efa nomaniny ho azy ianao. Farina sady indray ny
fizarana androany dia vavaka isika marana izany lohevitra izany. Tompo tsara misaotra anao indray izahay satria afaka nianatra ny tantaran'ny Abrahama sakaizanao. Izay nanana harena be kanefa tsy tamin'ny alalan'izany harena izany nahatonga ny Abrahama ho sakaizanao, fa satria izy niaino ny feonao, satria izy nitandrina izay rehetra nasainao nitandremana dia tonga sakaizanao. Ampianaro izahay mba ho tahaka izany Jesosy. Iaino tsara ny feonao izahay ary tandrina izay rehetra sainao tandremana dia tena ho sakaizanao tahaka ny Abrahama izahay, dia azo antoka ny fiainanay sy ny fitsenanao be voninahitra rehefa ho avy ny amin'ireo alanitra ianao. Tahio indray reto mpiaino reto amin'ny toerana rehetra izay misy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.